Hebreo toko 7:10. Ny finoana sy ny fitiavana miara-miasa. Hebreo toko 7:10 ny andininy voalohany hatramin'ny 7:10. Aoka haharitra ny fitiavana ny rahalahy. Aza manadino ny fampiantranoam-bahiny, fa tamin'izany dia nampiantrano anjely ny sasany nefa tsy fantany. Tsarovy izay mifatotra ho toy ny miara-mifatotra aminy ianareo, ary izay ampahoriana satria mbola eo amin'ny tena koa ianareo. Aoka hanankaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana, ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana, fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia ho eloin'Andriamanitra. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo, fa mianina amin'izay anananareo, fa hoy izy: izaho tsy andao anao mihitsy na hahafoy anao akory. Josoa 1:5. Ka de sahy manao hoe isika: Jehova ny mpamonjy asy, ka tsy atahotra aho, inona no azony olona atao amiko? Salamo 8:7. Tsarovy ny mpitondra anareo, zay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Hevero ny niafarany fiainany, ka araho ny finoany. Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Aza mety havilin'izay fampianarana maro hafahafa ianareo, fa tsara raha mpiorenina amin'ny fahasoavana ny fo, fa tsy amin'ny hanina izay tsy mahasoa ny mahavatra azy. Isika manana alitara izay tsy ananan'ny mpanompo ny tabernakely fa efana ihinanana. Fa rehefa nentin'ny mpisorona be niditra ho amin'ny fitoerana masina ho fanatitra no niota ny rany biby, de nodorana teny ivelan'ny toby ny fatiny. Ary amin'izany Jesosy koa de niaritra teny ivelan'ny vavahady mba hahamasina ny olona amin'ny rany. Koa aoka isika hivoaka hankeo aminy eo ivelan'ny toby, mitondra ny latsa izay nentiny. Fa ety isika tsy manana tanàna maharitra, fa mitady ny hoavy. Koa aoka isika hanatitra ny fanatim-piderana amin'ny alalany ho an'Andriamanitra mandrakariva, dia ny vokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. Fa aza manadino hanao soa sy hiantra, fa fanatitra toy izany no sitrak'Andriamanitra. Maneke ny mpitondra anareo, ka manoava azy. Fa izy miambina ny fanahinareo araka izay tokony hataon'ny olona mbola hampamoahina, mba hanaovan'izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentona, fa tsy hahasoa anareo izany. Mivavao anay, fa matoky zahay fa manana fieritreretana tsara ka te hitondra tena tsara amin'ny zavatra rehetra. Nefa maika mangataka anareo hanao zany aho, mba hampodiana faingam-paingana kokoa ho aminareo. Famaranana. Hebreo 7:20 ny 9:20 hatramin'ny 10:20. Ary Andriamanitra ny fiadanana, izay nitondra ny Jesosy Tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rany fanekena mandrakizay, izy ane hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahina io masiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy ane ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ary mangataka aminareo aho, ry rahalahy, zakao ny teny fananarana, fa efa nanoratra epistily fohifohy ihany ho aminareo aho. Aoka ho fantatrareo fa efa afaka Timoty rahalahytsika, ko raha tahiny handeha faingana izy, dia hiaraka aminy hamangy anareo aho. Manaova veloma amin'izay rehetra mpitondra anareo sy ny olona masina rehetra. Izay any Italia dia manao veloma anareo. Ho aminareo rehetra ny eny fahasoavana. Amen. Suavana
aminay voavidinao Jesony fahatsiarovana anao tsy aivinay amin'ny foiray ny fijalinao ny fandrasenao pamonjy eo eto anoloanay ny antoky ny fitiavanao hameno ny fonay mandrapiavinao indray ire